Marika Ravalomanana, tsy voatampinareo ny vavam-panohitra. Fiboana roa andro ampitratra vahoaka io ataonareo io, hoy ny filoha Marika Ravalomanana. Anosy be, raim-pianakaviana andeha vidy fanafody notifirin'ny pôlisy. Aba omba ampiraritso tompoko lasy sy tompoko vavy voantsika rehetra izay manaraka ny fetalavitra ny MBS amin'ity harivariva ity. Tonga soa indray ianao ato anatin'ny famparalam-bavao ka manasanao ampanajana sy ampitiavana izay anaraka ny vavao hatramin'ny farany. Afana vesatra ho an'ny vahoaka teto Analamanga iny fiboana roa andro izay napetraky ny mpitondra fanjakana iny izay mbola hitomo amin'ny sabotsy alahady izao izany. Nitondra ny heviny manoloana izany tranga mampalahelo izany ny filoha Marika Ravalomanana. Ny andindiny izay eo amin'ny sary sy rindratsary ny toky Ramarola. Miavaka tsy toy ny isan'andro ny fiainana teto Analamanga sy ireo fatra efatra hafa niboka ny farany herinandro lasa teo. Niroso tamin'ny fiboana tanteraka ny fatra Analamanga ny sabotsy ny alahady lasa teo ary mbola hitoy izany amin'ity farany herinandro ity araka ny lalàna momba ny toe-javatra manokana na ny situation d'exception eto amin'ny tany sy ny fanjakana ka nampiarina ilay lalàna 1:20 tsipika 2:10 efa tamin'ny 12 Jolay 1:77. Mbola maro ireo fanontaniana mipetraka momba iny fiboana hafakely iny. Mivoaka rehefa sabotsy sy lahady ve ny virus? Sa kosa mba ilazana fa miasa ny mpitondra fanjakana? Atao mihiboka ny vahoaka saingy tsy misy akory ny fipetra ara-tsosialy mifanaraka amin'izany aroso ny mpitondra fanjakana. Ny vahoaka raha teo tsy manan-kohanina noho ny fahantrana aka voatery mivoaka. Ny fanjakana etsy andaniny manao tsindrio falavo ary manao herim-pamoretana amin'ny fampiasana ireo mpitandro filaminana. Nareo ve dia mino? Misy mino ve na iray ary? Mandritry ny 5 andro ny virus tsy mandalondalo. Fa mandritry ny 2 andro ihany ny sabotsy alahady ny tonga. Zany le manipulation zany. Tsy misy firenena eto tany manao an'izany. Dia tsy avela hivoaka le olona. Ary raha mivoaka raha dia ampitahorina. Nefa le olona tsy maintsy mivoaka satria tsy misy tosika fameno araka filazany azy. Tsy misy mesure d'accompagnement. Ianao ve dia eritreritra zany fanontanianao zany, zany resaka zany. Hoe olona nandritry ny herinandro afaka mandehandeha mivezivezy malalaka ao anatin'ny 2 andro izy tapenana tapaka zao dia ampiasaina daholo ny force rehetra indrindra fa ny pôlisy mba hamenatra rangahy marina. Tsy mbola nahita mihitsy aho hoe ministre ndeha hitabatabatra indrindra na inona pression maso azy na inona, tsy mbola nahita lazora mahita anareo mahamenatra. Rehefa tsy hainareo makatahaka dia aleo mipetraka any an-trano. Ary rehefa tsy hainareo mamaly dia aleo tsy miteny satria tsy fanao zany. Na manao akanjo tsotra ary ianao soratra re ambany ery foana hoe ministre ny pôlisy ty dia mihevitra ve nareo fa izay no ahafahana tena mifehy reto voaka reto? Tsy maintsy hitrotry ireo rehefa tena tsisy haniko hoanina fa aloha ny mahatrapitso zay mahatendro any. Mpivarotra charbon dia rofinareo any amin'ny pôlisy dia gadainareo any mpivarotra anana nefa nareo minaza hoe nitsera-poko tany misokatra ny épicerie. Tena loza marina, loza. Mbola ho lava ny fiboana isaky ny sabotsy ny alahady io ary mety ho lasa fomba mampanao. Mila enjanina araka izany ny fampiarana ny tena fiboana mba hiteraka vokatra tsara amin'ny famehezana ny Covid-19 raha tsy maintsy miroso amin'izay. Ho satra nefa izany raha tsy misy fampiarana amin'ny fitsinjovana ny lafin'ny sosialim-bahoaka toy ny fanetevenana ireo fanampiana. Lasa takalon'aina tsy fidy mantsy ny sihatry ny toe-karena sy ny asa fiarian'ny malagasy. Ny fanjakana etsy ankilany toa tsy mahita vahaolana sy paikady matotra ahafahana miasa manampy azy ireo. Ankoatry ny toe-karena dia miariary ny tsy fifehezana ny aretina Covid-19. Ny zava-misy ankehitriny aloha dia hipoka sy feno ary manampirofo izany ny fampiasana ny hôtely ho lasa hôpitaly. Etsy ankilany tsy maraka ampitsabo satria dia 509 mahery kely ny olona tsaboana amin'izao fotoana izao. Mila fandanjalanjana lalina ny toe-draharaha misy ankehitriny ka tokony hisy ny fiaraha-midinika sy fifanozan-kevitra amin'ireo herivelona tsy ankanavaka eto amin'ny firenena.
Fararaha-mbola andrasany maro tokoa ny famerenana indray ny MBS ao anatin'ny Canal Plus Parabole ary ny Star Times. Mbola tsy nivaly izany hatramin'ny androany ka dia izao indray dia tonga indray ny fanafoanana ireo fandaharana maro amin'ny haino aman-jery rehetra eto Madagasikara. Laza moa ny filoha Marc Ravalomanana manoloana izany fa tsy andefitra intsony manana ny marina. Ny andindin'izay eo amin'ny sary Sindratsan Toky Ramarla. Atsonjay maro izay efa niatra tamin'ny haino aman-jery MBS izay taorian'ny fisokafany indray tamin'ny taona 2024. Taona fanesorana ny MBS ety Anosipatrana noho ny hoe ilain'ny komuna ny tany. Ny herinandro lasa teo dia fampiatoana ny fandaharana. Efa nandramany ny fitondrana nanaovana atsonjay ihany koa ny haino aman-jery MBS tamin'ny fanapahana ny fahafaham-mampita izany any amin'ny fatra tamin'ny 9 Febroary lasa teo. Nesorina tsy ao anatin'ireo haino aman-jery miainga avy amin'ny zanabolana toa ny Canal Sat, Star Times ary ny Parabole Madagasikara tamin'ny alalan'ny didim-panjakana ny MBS TV sy ny radio. Ratsaivina moa dia iray andro mialohan'ny fitsangatsanganana nataon'ny miara-manonja tetsy Imerikasinina ny 9 Febroary lasa teo namoahany ministera ny serasera ny didim-panjakana anesorana ny MBS tao anatin'ireo haino aman-jery miainga amin'ny zanabolana ireo. Aretina no iadina saingy fandaharana politika no tsy avela andeha. Misy zavatra afenina ary tsy tiana ho fantatra ao angamba. Ho an'ny filoha Marc Ravalomanana dia midika ho fanitsakitsahana lalam-panorenana sy demokrasia izao tranga izao ka tsy azo leferina intsony. Ny fanapahana ny Star Times sy ny Canal Plus ary ny Parabole dia hitako izao fa tsy rarina. Naka ordonnance izy nanapaka an'ireo dia tonga dia nanatona an'ireo ilay kompania na ireo tompony andraikitr'izy ireo. Dia hitako aloha fa mbola mandalo any anatin'ny any amin'ny fitsarana any izy iny hatramin'izao. Satria tena tsy rarina zany satria misy fitsarana mitongilana ao. Na fitondrana mitongilana misy zany any amin'ny faritra natao tsy mba heno vaovao. Fa dia ny eto ihany malala azy. Faharoa ty décision interministérielle andraisin'ny zareo ty izay lazaiko hoe décision farany izay tena diso, tena tsy fampiseho masoandro mahamenatra. Satria dia entina anampenam-bava ny mpanao politika, mpanao gazety, ny olon-tsotra ary indrindrindrindra ahatonga ny vahoaka ho bado dia tsy alalany ininona intsony. Amin'ity tena tsy mety intsony ary tena tsy lefitra manana ny rariny intsony zay satria tena lalam-panorenana io. Zo fotony ny vahoaka malagasy no aneho hevitra malalaka. Tsy ekeny io ary tena tsy anakeny io hatramin'ny farany aho. Ka dia hijo aho ary ho hitatsika eo ny vokatra izay holazain-drareo amin'ny Conseil d'État. Satria tsy maintsy ampiakarina amin'ny Conseil d'État ihany koa io. Satria zareo no mitsara ny adin'ny fanjakana sy ny secteur privé. Zavatra tsy fanao, tsy fampiseho masoandro ireo olona. Manana ny commission spéciale ny communication audiovisuelle ny nareo. Ka maninona raha io aloha mbo nankalaka-kevitra ivoamery io. Fa tsy ny interministériel zany no senandanao an'ilay décision. Tena loza, mamaofaty, tsy fampiseho masoandro, marina. Fa inona loatra ary? Fa mihinana inona loatra ary ianareo ao? Fa maheno zavatra ave ary nareo? Tahotra ave sa tena fahasahinanao zavatra izy io? Dia miditra amin'izao zavatra tsy mety zao. Ka dia eto mbola mamaly ihany hoe mampisika anareo aho. Fa rehefa tsy mahafa-po ny valitenin'ny Conseil d'État dia hitsangana izahay. Ilaza aminareo hoe tsy azo atao mihitsy ary tsy azo ekena ny fanitsakitsahana kitsirano ny demokrasia eto Madagasikara. Ary indrindrindrindra tsy hoe amin'ny fahamena ara-pahasalamana dia ho pitehina ny demokrasia ny fanohitra amin'izany no izy. Tokony avela hiteny daholo ny rehetra. Aiza nahalalànao ny zavatra misy eto Madagasikara amin'ireo district 700 amin'ireo faritra rehetra misy eto. Fanampenam-bava sisa ny hitan'ny fanjakana ovaolana mahomby sy ahafahany miaro ny fahefana satria tsy mahavita mandresy lahatra malagasy fa mety ny ataony. Manao ririndasa tsy tsaroana angamba i Andra Joel. Isan'ireo antony nanganana filoha Marc Ravalomanana ny fanakatonana ny haino aman-jery viva tamin'ny taona 2024. Izao ndray
dia izy indray no mikitikitika ny MPS. Matahotra ny amoahana ireo karazana dosia maloto amin'izao fitondrana mijoro izao angamba. Ao ireo raharaha kolikoly amin'ny lafiny maro, ny fanodikodinam-bola, na ny kitrano trano, ny fitantanana tsy mazava, sy ny tsy fahafehezana ny valan'aretina COVID-19 ary ny maro hafa. Anoizantsika kosa indray ary ny fiarahana amin'ity arivariva ity dia tantera aminao indray ny fivoaran'ny valan'aretina COVID-19 tamin'ny omaly mivoaka tamin'ity androany ity ka toy izao ary ny andindininy mikasika izay. Tamin'ireo fitiliana 520 amin'ny 100 natao dia 9 no maty ary 5,700 ny tranga vaovao voatily. Mijanona eto Analamanga hatrany nivon'ny aretina izay nahitana tranga 700 tamin'ny omaly. Ho an'ny fahatra hafa kosa dia mitsinjara toy izao: 4 tany Atsimo Andrefana, 10 Avatovavy, 7 Vinany, 5 tany Menabe, 5 toy izay ihany koa ny tany Tiana, 2 tany Boeny, 17 tany Bongolava, 2 Analanjorofo, 3 tany Anosy, 2 Tasy, 2 Betsiboka, 20 Sofia, 7 Atsimo Andrefana, 9 Moromania, 970 kosa anisan'ireo olona mbola manaraka fitsaboana manerana ny nosy amin'izao fotoana izao, ka ny rosy 400 amin'ireo no ao anatin'ny trangana fasarotana na ilay antsoina hoe forme grave. Vavaon'ny trangam-piarahamonina kosa indray dia nisy sehoana trangam-piarahamonina mampalahelo teny Anosy be teny ny tolakandro ny sabotsy lasa teo. Iray mpianakaviana iray no naratra rehefa niantefany ny balan'ireo polisy nanao fisafona ny tanàna nijery ireo olona izay tsy mihiboka teny an-toerana. Efa nitondra andraraha teny anivon'ny fitsarana moa ilay ny arandoza. Araora fanidadiana nataony namana mpanao gazety miala raronombana teo amin'ny sary sindra-tsary ny Mano Randriamalala. Tsy nisy alaharo fa tifitra avy hatrany no nahazo ny lehilahy iray 27 taona rehefa tsy afaka nihazakazaka araka ny fangatahana ireo polisy nanao fisafona nijery ireo olona tsy nihiboka tamin'ny sabotsy lasa teo tokony tamin'ny 4 sy sasantolakandro. Araka ny fitantaran'ny arandoza dia tojo fahasalamana ny tenany tamin'ny fotoana io ka nikasa andeha hividy fanafody teny amin'ny farmasia iray teny Anosy be toerana nisehoany ilay tranga. Tsy nisy ny fanontaniana ary tsy afaka nanazava ny zava-nisy ihany koa ity iray mpianakaviana ity raha ny voalaza fanasain'ireo mpitandro filaminana ny verin-dalana avy hatrany. Nambarany anefa fa nisy taratasy efa ampitsabo teny aminy. Rehefa nasaina namonjy ny toeram-ponena ny tsy lavitra teo ity lehilahy ity dia mbola nasain'ireo mpitandro filaminana ny azakazaka ihany koa saingy noho ny tsy fahasalamana nahazo azy dia tsy afaka nanao izany ny tenany ka notifirin'izy ireo avy ao aoriana. Tsy dia salama zany dia efa nahazo ordonnance tany amin'ny dokotera dia andeha hivoaka andeha hividy fanafody dia hivoaka iny ny polisy efa tao amin'ny arabe tao dia nasainy miverina dia rehefa nasainy miverina tonga dia miverina zany fa tsy namaly anazy. Nasainy azakazaka koa ny polisy an'izay zany efa tsy azakazaka no le zaly tsy dia salama. Eritreretiny hoe tsy manaraka ny baiko no tonga dia nitifiriny avy ao aoriana. Voma izy menasy anahy hoe mbola mandeha mora ihany ianao satria voatifitra zany dia nijereko le basy hoe inona zany satria nitefiko ilay izy dia nangatsiaka dia inona zany dia le tuyana basy nilatsaka teo amin'ny goudron teo no nijereko ohatr'izao dia mbola nisary zany le ohatran'ny fusil à pompe iny izy. Niantso an'le 22 amin'ny polisy dia nahazo an'le responsable atao amin'le 22 dia le tao amin'le 22 nanome anahy hoe mba antsona kely azafady indrindra ho sisa ty numéro ny commandant FIPA. Dia natsona le numéro n'le commandant FIPA dia natsona io commandant io ay izy mihitsy le nitifitra anahy. Zaho ozy izy le nitifitra anao teo ramsea zaho maratra be ato dia mivava ny teneniny amiko hoe zay ataonao ramsea fa zaho le nitifitra anao teo. Araka ny fipetrany raisin'ny fitondram-panjakana dia afaka mifamezivezy mandritra ireo fotoana fihiboana ireo olona marary hamonjy toeram-pitsaboana na ireo hividy fanafody. Raha ity tranga ity anefa dia tsy nanam-potoana nanazavana ny zavananjo azy akory ny sasany tamin'ireo olona fa nampiororona avy hatrany ary ny afara tamin'ny faharatrana mihitsy izany. Nametraka fitoriana teny amin'ny fampanaovana androany moa ity raim-pianakaviana voatifitra ity ka andrasana araka izany mety ho toy ny raharaha. Ity faran'ny herinandro voalohany tanatin'ny fihiboana ity dia tsy azo lazaina firy ireo fahombiazana saingy maro ireo lesona azo tsoahana ahafahan'ireo mpitandro filaminana manatsara ny faran'ny herinandro manaraka. Vaovao avy any Manakara kosa indray dia eritaona mahery zao no tsy niasa intsony ireo mpiserady any Manakarany noho ny ameana ara-pahasalamana sy ny fikatona ny sistany. Velotarainy araka izany izy ireo tsy misy ny vola miditra tsy misy toy izany koa ny fanampiana avy amin'ny fanjakana na dia kely akory azy. José Lito MBS Manakara no mitondra izay vaovao izay.
Manoloana izao fitoizana ngamena ara-pahasalamana izao da mitondra ny fangatany ireo mpiseradia amin'ny distrikany Manakara faritra Vatovava Fitovonany amin'izao fotoana izao. Marin'izy ireo manso fa tsy mbola isan'ireo nazo toana manokana izy ireo ka anaovan'izy ireo izao antsoavo amin'ireo tompon'andraikitra isana ambaratongany eto amin'ny firenena izao. Dia hatramin'ny mois de novembre 2019 zay no efa sy niasa sony voalohany efa sy nisy ny traite amin'izay fotoana an'izay. Dia faharoa koa moa zany niditra ny 2020 niditra ny confinement ny Covid-19 dia sisy asa tanteraka zay eto Manakara, sisy fidiram-bola dia mijaly ara-pivelomana marefy mivady amazanaka sy ny taranaka sy ny karaza dia mangataka zay zany fitondram-panjakana mba zerevo zahay etiky izay ety amin'ny fatrany fizahatany ety Vatovava Fitovonany fa tena sisy atao misy zahay. Ankoatran'izay dia mbola mangataka ny fagnafoanana ny etra ihany koa ireto mpiseradia ato amin'ny faritra Vatovava Fitovonany sy ny distrikany Manakara ireto satria dia mijaka ny tserany ny tanteraka amin'izany fandoavaka etra izany mandra-pisokafany ny sistany. Mangataka fagnampina maharitra zany izahay eo amin'ny lafiny fizahatany eran'ny Madagasikara satria mizaly mosaregna vady amazanaky noho izay antony misy zay, ary mbola mangataka koa mba ho ahena asorona tanteraka misy ny fandavana etra ho an'ny lafiny fizahatany rehetrarehetra eto Manakara na Madagasikara surtout amin'ny taona 2020-2021 manafisoritra ny frontiera eo. Nao mafisin'izy ireo avao koa fa isan'ny mandray anjara amin'ny fampanaran-dalàna amin'ireo fipetra ara-pahasalamana ireto mpiseradia ireto ka agnitanan'izy ireo amin'ny mpiara-monina amin'ny fagnajana ireo fipetra sakana rehetra. Araka ny fantatra dia iombonan'izy ireo amin'ny mpiseradia manerana ny Madagasikara izao fagnatana taon'izy ireo zao. Efa mahatratra 30 mahery ireo mpikambagna ankehitriny izay ahitana mpiseradia nasionaly, mpiseradia amin'ny faritra ary mpiseradia avy eto an-toerana ihany. Vaovao malaza maneran-tany kosa indray isadiny oatra ny 3 hetsy nitrangana vavaona Covid-19 voatily tany Inde atao anatin'ny 420 ora farany. Nanapa-kevitra ny anitatra ny fiboana herinandro ny tompon'andraikitra ao New Delhi. Ravira Zafimahenina Toky Ramarola. Feno marariny Covid-19 no hôpitaly rehetra ao New Delhi renivohitra Inde amin'izao fotoana izao. Tsy mitsamotombo anefa nisan'ireo marary isan'andro. Araka ny hita amin'ny sary, marobe ireo olona no mianjera any amin'ny arabe efa mijena. Ao anaty iray andro monja, 3 hetsy isan'ny olona marary ny variant vaovao ny Covid-19. Raha 12.7 kosa ny maty. Tsy hivina fa ny 7 aprily teo no nanomboka ny fihiboana tany an-toerana mba hamehezana ny fianaky ny aretina saingina nampitrotraka ny tsy fampino oxygène teny anivon'ireo hôpitaly anefa izany. Any amin'ny tamazotra sosialy moa no maneho ny atezera no mponina vokatry ny tsy fahampiany fandraisana andraikitra ny fanjakana indianina. Marobe ireo marary no maty eo ambavadin'ny hôpitaly, tsy misy mandray an-tanana. Tao anatin'ny 7 andro izao, mahery ny 2 hetsy ny tranga voatily izay niakatra 7 isanjato raha oharina tamin'ny herinandro mialohan'izay. Tsy hivina fa manao double mutation ny Covid-19 ao Inde amin'izao. Antsoina koa hoe variant double mutant satria ahitana L452R izay mutation avy any Amerika sy L484Q izay mutation ny variant Afrika Atsimo sy Brésil anatin'ny spike na chaîne ARN ipetrahany. Ny variant L452R izay fantatra fa miparitaka aingana avy 20 eny amin'ny Covid tsotra. Ny variant L484Q indray malaza amin'ny fahaizany mamotika ao anatin'ny fotoana fohy ny hery fiarovana na koa olona hita fa salama no mitondra azy saingy efa mamotika ny hery fiarovana rehetra ao anatin'ilay olona. Ireo tanora latsaky ny 17 taona moa no tena voany ity double mutation ity ao Inde. Niparitaka ity tranga vaovao hita tao Inde ity izay matanjaka be raha oharina amin'ireo variant hafa. Mila mitandrina noho izany ireo firenena mety mifandray amin'ny Inde na koa ireo mbola ahitana tranga na Covid-19 betsaka toa any Madagasikara. Tsy voatery avy any Inde mivantana ilay aretina ny tonga aty fa mety ndroa ireo sidina mbola mifamezivezy ka misy olona nifandray tamina olona nitondra ilay aretina no ino tonga eto. Tsy mbola nisy raha teo hatreto ny fikarohana nataondreo manam-pahaizana fa resy ny vaksiny na tsy ilay double mutation indiana.
famafana ny raharaha politika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Samy matsapa ny rehetra fa ny mpitondra fanjakana indray ankehitriny no manohitra ny mpanohitra ka manao atsonjay maro isan-karazany amin'ny mpanohitra izay miseho amin'ny endriny maro isan-karazany moa izany. Na eo azy izany rehetra izany dia nilaza mazava ary entitra ny filoha Marc Ravalomanana fa tsy ho avelany fa tsy ho tapan'ny mpitondra fanjakana mihitsy akory ny vavany mpanohitra. Arao ny andindin'izay eo amin'ny sary Sindra-Tsany Toky Ramarla. Efa tonga eto Madagasikara hatriny elan-jadona. Nanamarina ny teny mpanohitra hatramin'izay izao fihetsiky ny mpitondra fanjakana izao fa tsy mahazaka demokrasia ny mpitondra eto Madagasikara ary fanjakana jadona no misy eto ary efa tazana avokoa ireo fepetra ahafahana milaza izany. Zay le lazaiko foana hoe mandeha any amin'ny lalan'ny fitondrana jadona eto na le processus makany amin'ny dictature. Voalohany fanaovana manipulation ny sain'ny olona dia atao mihitsy aloha izay andemena ny sain'ny olona, dia rehefa avy eo intimidation fampitahorana fanagadrana, dia rehefa avy eo manao an'ilay culte de personnalité na fizazahoana ary dia milaza fa mamaha olana. Zay ny lalana makany amin'ny dictature. Io mitranga io fa tena tsy tantiko, tena tsy mety dia le filazany fa hoe anaja toy ny andraka Andriamaso ka na misy olo na tsisy olo izy ny responsable voalohany. Ray zay. Faharoa, lay fanitsakitsahana an'ilay démocratie vao mipoitra mbola tanora dia tanora eto Madagasikara. Izany ihany tonga nanaiky hoe ho président ny rodoben'ny mpanohitra ho an'ny démocratie eto Madagasikara. Ina ma président raha ohatra ka tsy anaikinaiky lehibe fotsiny hijoro hatramin'ny farany ary rehefa mijoro dia mampafantatra. Raha ohatra izy zao naray n'ity décision ity tamin'ny Zomba dia tonga izay dia nivory teo ny eo ihany, tsy miandriandro hoe zao no ataontsika dia nanao n'ity fanambarana ity zahay hoe izahay ato amin'ny rodoben'ny mpanohitra araka ny décision interministérielle navoakan'ny fitondram-panjakana tamin'ny 22 avril 2022 zay mandrara ny fanaheho-kevitra sy ireo ady hevitra politika eny amin'ny haino aman-jery rehetra, reo anazy reo zany tsy mampanina azy manao sorona azy fa le avy aty amintsika mpanohitra ny tena tsy avelany iteny intsony ny azy iny. Zany dia tena fanitsakitsahana ankitsirano ny lalam-panorenana ary mba ampidirana n'ilay didijadona ary indrindrindrindra ny zo aneo hevitra malalaka izay voary ny lalam-panorenana, mbola tsy miala amin'ny ihany amin'ny lalam-panorenana. Tena marina zay. Article 18 sy article 19 miresaka an'io liberté de presse, liberté d'expression io mifanohitra tanteraka amin'izay mihitsy io décision interministérielle niraisina io. Eo anatran'izay inona daholo ary ny zavatra ho ataontsika? Ny zavatra atao dia izao, rapitso dia rapitso ihany dia ametraka fitoriana any amin'ny conseil d'état mba ilazana azy hoe mba ampietona an'io décision io aloha mandrapi-statuen'zareo ary efa tsy mahafa-po koa nefany ary mino anefany fa olona misaina mieritreritra tsara reo efa nisy toy izany taloha mahalala ny tokony ataony reo hoe aiza nisy firenena anankiray ilay olona dia hoe ao anatin'ny amena ara-pahasalamana ko ny tany rehetra eto ambonin'ny tany iny misy an'ilay covid daholo la zao zay tsisy nefa tsisy mampatory an'ilay démocratie hoe matory aloha démocratie fa mbola manjaka ny covid tsisy manao an'izany fa eto amintsika dia tena kototo tsy mba vitany hoe kototo fa tena tsy ampiheverana tsy fantatro ny zay ilazana azy fa tena hitako mihitsy zany hoe hitondrany amin'ny didiky fe lehibe tsy haino ny iza intsony izy ary tsy ampafantatra mivoaka ny zava-misy fa dia ataony ohatr'izao zao ny zavatra manjoantsika amin'izao fotoana izao efa nampafantatra amin'ireo communauté internationale sy ny any ivelany rehetra fa dia hojerena fotsiny ohatr'izao hoe Madagasikara dia hoy izy mame antoka ave ianao fa raha manampy zay dia tena mandeha araka ny tokony ho izy eny ko ary fantatra ny zavatra tiany resahana toy izay hoe nareo mandrity fa tsy za fa za milaza fotsiny hoe le vahoaka malagasy zay miandrandra fiainana
fiainana io e tena fiainana ty iainy ohatran'ny olon-drehetra zany manana dada sineny zany marary zany tena mafy tena fianakaviana tototo etsiro tsy hitany tsovy atao toy ny voalala voataniko izy ny vola ampilatanana tsisy ny asa tsy misy ny sakafo tsy misy tena mahidy tsy mbola nisy ohatran'ity marina zavatra afara zay tsotra fotsiny io hoe afara ara le vaksiny fa tsy maintsy afarany io e eo izy mikenikenina io zay le atao hoe attentisme zany hoe tamatama atsy vitany tamatama tavozavoza atsy vitany tavozavoza fa mbola manao kajikajy hoe ahoana nanam-penambavany tsy ho voatapina aloha mitsy mivava mpanohatra satria fa tsy rary loatra ty mampanabe ihany ny ho avin'ny tontolon'ny demokrasia sy ny fanehoan-kevitra eto Madagasikara raha izao no mitohy raha tsy aivina Iandry Rajoelina fonizy kandida tamin'ny fifidianana filoham-pirenena 2024 dia nanambara fa raha tsy voalohany aho amin'ny demokrasia dia faharoa teny nataony nandritra ny fandaharana hoe ny avoloha ny volana septambra 2024 ny fanindrianany tamin'ny filomarika Ravalomanana izany raha ny zavanisy nandritra izay roa taona nitondrany Ingiara Rajoelina izay dia toan-tsahatra hatreo amin'ny fifidianana ny fanehoana demokrasia toy izay mahamety ny fitondrana no andrefesana azy demokrasia gabraraka no ianana ankehitriny nambarany Ingy Andry Rajoelina fa malalaka amin'ny fitenenana sy ny fanehoan-kevitra midiky zany fa misy ny demokrasia atreto anefa voafetra ihany zany na manao be marenina amin'ny fanehoan-kevitra sy fangatahana fampiarana izay nampanantenaina ny mpitondra miroso makany amin'ny jadona ny filazan'ny fitondrana tsy manatanteraka izany indrindra raha misy ny fampiasan-kery amin'ny alalan'ny tandro filaminana toy ireny zavanitranga ny 20 febroary lasa teo ireny fa nametraka taratasy tena amin'ny fitsarana tampony tamin'ny alalan'ny mpisolo vavazy ireo aina manjery misa 3 mikasika ilay didim-panjakana navoakana ministera misa 5 ny 12 aprily lasa teo fangatahana fampiatoana sy fanafoanana ilay didimo no antony izay tena toerana nanao ny fanadidina Jessica Miray sy Andry Rakotomalala 20 ora ny voafaritra ny lalàna fa tokony hanaovana ny fangatahana fampiatoana na fanafoanana didim-panjakana iray ary ety amin'ny fitsarana tampony no hanaovana azy. Ny alakamisy 12 aprily taona no nivoaka ity didim-panjakana avy amina ministera 10 ity mampiato ny fandaharana mampiditra antso mivantana sy ny fandaharana misy adihevitra politika. Saingy ny 13 aprily kosa vao navoaka ny ministera. Voahaja araka izany ny 20 ora voafetra ny lalàna anaovana fangatahana fanafoanana sy fampiatoana io didim-panjakana io. Satria tonga nametraka izany tety amin'ny fitsarana tampony androany maraina ny hainao manjery MBS, AZ Radio sy ny IBC. Lalàna sy zomaro no voahitsakitsaka tamin'ny famoahana ity didim-panjakana ity. Eto amin'ny firenena Madagasikara dia tenentsika foana, dradradradratsika foana hoe tany-tany-dalàna. Ny fanapahan-kevitra raisina rehetra na ny lalàna tsotra izay raisina dia tsy maintsy tokony hanaraka ny lalam-panorenana. Eo ihany koa ny pacte international izay niratifiena firenena anankiray dia manana valeur supralégislative, zany hoe makasika ny ordonnancement juridique ao anatina firenena anankiray zany dia ny lalam-panorenana sy ny fifanarahana irasam-pirenena izay nakatoavy nylay firenena anankiray tamin'ny alalan'ny parlement dia manana valeur supralégislative, zany hoe ambony lalàna tsotra zany ireny fifanarahana irasam-pirenena ireny. Ka ity arrêté interministériel izay manafoana ny fandaharana sasatsasany ao anatin'ny hainao manjery maro samihafa. Eo ihany koa ny fanafoanana ilay fandaharana izay miendrika adihevitra politika dia manitsakitsaka an'izay zofototra ananan'ny olona tsirairay, zofototra haneho hevitra, zofototra hieritreritra, zofototra ampiseho zany anome vaovao, zofototra hilaza vaovao sy hitady vaovao. Ireny zavatra rehetrarehetra ireny dia tsy voatsy. Raha araka ny lalàna tokony hatra avy hatrany ny fampiatoana ity didim-panjakana ity mandra-pivoaka ny fanapahan-kevitra ny fitsarana tampony. Ny lalàna feny aty amin'ny Cour suprême sy ny Conseil d'État sy ireo 3 cour mandrafitra ny atao hoe Cour suprême izany dia mazava ny voalaza ny ao amin'ny lalàna 2004 036 fa hoe rehefa mipetraka
ilay requête dia manana effet suspensif mandrapivoaka n'ilay didy zay avoakany aty amin'ny conseil d'état zany makasika an'ilay fangatahana sursis à exécution na fampiatoana vonjomaika aloha ny fampiarana an'ilay didy. Fa tonga nametraka taratasy fangatahana fampiatoana sy fanafoanana ilay didim-panjakana navoaka ministera 10 iny ankomo ny olavitry ny mpanao gazety sy ny fiarahamonim-pirenena maromaro tamin'ity androany ity mbola Jessica Miray sy Andra Kotomalalatrany no mitatitra izay vaovao izay. Tsy amin'ny fanapahan-kevitra mampirisika amin'ny fisainana tokana, tsy amin'ny jadona. Hoy ity fanambarana navoaka ny olavitry ny mpanao gazety sy ny fiarahamonim-pirenena 5 teto Madagasikara ity. Tafapetraka androany maraina ihany koa ny taratasy fangatahana fampiatoana sy ny fanafoanana ny didim-panjakana avy amin'ny ministera nataon'ireo fiarahamonim-pirenena sy ny olavitra ny mpanao gazety. Nametraka fanontaniana hoe izany ve no andraisantsika ny valalaretina Covid-19 izay efa miparitaka. Dikan'izany voatoitoina ny fahalalan'ny asa fanaovana gazety aloha. Voatoitoina ny demokrasia. Ary mifanohitra tanteraka amin'ny voalaza ny lalam-panorenana amin'ny andinin'ny 112. Ny lalàna amin'ny feny serasera vao navozy ny ministera amin'izao fotoana izao sy ny fanambarana ny raisam-pirenena ho an'ny zon'olombelona ny andinin'ny 110 manokana iny fanapahan-kevitra iny. Dia mametraka fanontaniana isika hoe mbola voahaja eto Madagasikara ve ny tanitandalàna, ny demokrasia ary ny fahalalàna maneho-hevitra. Ny fiarahamonim-pirenena indray dia manamafy fa tsy hipetra-potsiny amin'ny fampitam-baovao satria mihoatra lavitra ny zavatra ataon'ny fanjakana no ny fanitsakisahana lalam-pandrenana mitranga. Izay zavatra izay aminay dia fandikana ny lalàna satria mandika ny voalaza lalam-panorenana sy ny voalaza ny déclaration universelle des droits de l'homme. Noho izany heverinay fa hoe fotoana an'izao fisehoana ohatrohatry ny ahoana ny tokony atao rehefa misy tsy fanarahan-dalàna dia tsotra nataonay androany akoatra ny miteny amasom-bahoaka ohatr'izao dia fihetsika voalohany angamba ny tokony atao dia hoe inona ny voateny lalàna dia nomeny lalàna fahefana ny ordre ny journaliste sy izahay fiarahamonim-pirenena ametraka an'ity fangatahana eo nivon'ny filakevim-panjakana ity anafoana le didy iarahan'ny ministera samihafa iny ametra anareo tsy hanao débat na émission radio. Didim-panjakana avy amin'ny ministera 10 maneho endrika jadona ny mpanohitra mihitsy no kendrena tamin'ny famoahana iny didy iny hoy ny solombavamboaka Fetra Ralamosafimololona androany fa misy fampandrosoana vanina marina ve raha tsy misy ny mpanohitra. Jessica Miray, Andry Rakotomalala. Fanjakana tokana izay ny teny mpitondra-petraka amin'izao ilaina amin'ny fampandrosoana nefa ny fahamaroan-kevitra, ny fahamaroana loharanom-bavao, hevitra sy sosikevitra raha teo ny manamora amin'ny fanapahan-kevitra. Tsy toy izany anefa ny eto amintsika. Matahotra ady hevitra ny fanjakana noho ny tsy fahaiza-mitantana ve sa misy afenina. Ny fampandrosoana sy ny demokrasia dia mitaky ady hevitra, mitaky vaovao atao mifanohitra na contradictoire na débat io na information io amin'ny teny frantsay contradictoire. Mila mifanohitra. Tsy izay ihany nefa ny zava-misy eto fa afenina mihitsy ny ampahany betsaka amin'ny zavatra tsy mety. Ny hainao manjery mpanjakana ny TVM sy ny RNM dia efa toy ny fananany fitondram-panjakana. Ka izay indrindra mahatonga ny olana eto amin'ny firenena. Akoatra nefa tsy fahaiza-mitantana ny fitondrana. Akoatra ny fampanantenana poakatina andritra n'izay roataona sy tapany izay. Akoatra ny fitondrana ny firenena amin'ny fomba tsy mendrika. Ataoko hoe sanatria ohatry ny zazakely rehefa fiteniko izay sain-jaza le mpitondra. Dia iza no mizaka an'izany fahorian' izany ankehitriny ny vahoaka malagasy ray manontolo. Ary reny fanapahan-kevitra ireny rehefa dinihana na tsy mila dinihana kory ara dia ny mpanohatra ny tena atao hoe tifirina amin'ireny zavatra eny nefa miaravoa hatramin'ireo hoe hainao manjery tsy miankina izay tsy manao politika fa mizara vaovao taizany vahoaka miara victime miara voa ao anatin'izany. Malona ny didy fampiatoana ireo fandarana politika amin'ireo hainao manjery dia naneho ny heviny ankoho ny avy amin'ny antoko HVM ny 4 aprily lasa teo tamin'ny alalan'ny sekretera jeneraly ny antoko. Manameloka ny fanapahan-kevitra ireo ministera misadimy ireo moa no votoatiny ity fanambarana ity. Ravra Zafimaina sy Toky Ramarla.
manamelika ny fanapahan-kevitra izay miendrika jadona sy fanitsakitsahana lalana velona mifeny amehana ara-pahasalamana ny fanjakana. Manohitra ny fanitsakitsahana ny zofotra nanan'olom-pirenena aneo hevitra sy azo vaovao ary ampihemitra ny demokrasia izany ho hatrany ny fanambarana. Tao miafina ao anatin'ny fanampenam-bavan'ny vahoaka ny tsy fombiaza mpitondra amin'ny ady atao amin'ny valana retana amin'ny endriny vaovao. Tsy natao hery famoretana ny amehana ara-pahasalamana ka mitehana ny soatoavana demokratika sy ny fanjakana tan-dalàna hoy ny antoko HVM. Mazava ny any antoko ary tsy miovy amin'ny fanambarany tany aloha. Tonga amin'ny fetra tsy azo leferina intsony isika satria miaina ao anaty fahoriana sy fitaintainana lalina isan'andro ny vahoaka malagasy. Ilaina ny fisian'ny ady hevitra amin'ny ano aman-jery noho izany izay any fitaovana isiany mangarahara amin'ny fitantanana ny raharaham-pirenena. Noho izany mitaky ny fanafoanana tsy misy fihepetro ifanapahan-kevitra no raisin'ny fanjakana io ny HVM ary miantso ny malagasy rehetra hijoro hiady amin'ny dijadina izay mitady iorpaka eto amin'ny firenena hitaky ny ara-dalàna sy ny ara-drariny ao anaty fankatoavana ny soatoavana malagasy. Ny hevitry ny maro no mahatakadavitra hoy hatrany ny fanambarana. Vaovao milatsaka eto am-pelatanana tamin'ity arivariva ity atoany izay raharaha fampiatona ny fandarana ara-politika amin'ny aina aman-jery manerana Madagasikara izay moa dia namoaka fampitambavao ny ministera serasera sy ny kolotsaina izao ariva izao fa amoaka fanapahan-kevitra vaovao ny fanjakana taorian'ny fangatahana nataon'ireo tompon'andraikitra amin'ny aina aman-jery tsy miankina amerenana ny fandarana ara-politika izany. Noraisin'ny ministry ny serasera sy ny kolotsaina ireo tompon'andraikitra nazo taratasy fiampiatona amin'ny fandarana ara-politika ireo. Nangataka ny amerenana ny fandarana izy ireo ary ny ray feo fa tsy manana tanjona ampisavorovoro na anakorotana ny firenena amin'izao fotoan-tsarotra izao. Misedra fasiaranana koa ny orinasa mandritra izao amiana izao ka hiteraka fatiantoka ny fampiatona ny fandarana. Nanome toky ny ministra fa tsy miditra na mipaiko mihitsy ny zotra ilay antsoina hoe ligne éditoriale hitondrany aina aman-jery. Isan'izany ny fampitana ny vaovao ho hiatrany ity fanambarana voaray teto am-pelatanana tamin'ity ariva ity. Lafim-baovao ny politika izay hatrany dia araka ny noty nivoaka taorian'ny filan-kevitry ministra ny 20 aprily lasa teo dia mikatona tanteraka ny sistany Madagasikara ho fiarovana ny malagasy amin'ilay valanan-retina Covid-19 sy ny variant brésilien izany. Nambara tamin'izany fa ireo teratany malagasy na diplomaty amonjy fodina sy ireo teratany vahiny amonjy ny tany afiniany no mahazo alalana amin'izany fivoana any Madagasikara sy miditra izany. Tsy izany velively nefa ny zava-misy tena miseranam-piaramanidina teny vato teny tamin'ity androany ity fa mbola nisy ny sidina avy any Frantsa nitondra-pandeha anjatony teny antoerana io maraina io tokony ho tamin'ny 10 latsaka fiefany. Ny andindin'izay ry entiny miala ranombana teo amin'ny sasy ny tsariny manoa Randre Malala. Toy izao ny zava-nisy tena miseranam-piaramanidina ivato teny io maraina io tokony tamin'ny 10 sasany-tany ho any. Fendolona ny famezivezy ary feno fiara hitsena ireo mpandeha tamin'ilay sidina Air France nigadina teny antoerana tokony tamin'ny 10 latsaka fahefany ihany koa. Sekretera-tany vahiny avokoa ny ankabeazan'ireo olona 870 nigadina teny amin'ity seranam-piaramanidina ity. Raha ny fijeriny zava-nisy dia tahaka ireny vahiny mpizahatany ireny ireto farany satria dia nisy tamin'izy ireo mihitsy no nitondra alika. Araka ny loharanom-baovao hatrany dia nisy razana nigadina ihany koa teny antoerana io maraina io. Fantatra ihany koa fa tsy voasambany no nisiany zavatra tahaka ity niseho ity fa misy sidina mitondra mpandeha maherin'ny 200 miditra foana eny amin'ny seranam-piaramanidina ivato isaky ny alahady. Raha ny nambaran'ilay noty nivoaka taorian'ny filan-kevitry ny ministra ny faha 20 aprily lasa teo anefa dia ireo teratany malagasy amonjy fodina na ireo teratany vahiny amonjy ny tany ihany no afaka mivoaka sy miditra eo amin'ity seranam-piaramanidina ity. Hatramin'ny 12 sasany atoandro teo dia mbola tsy vita ny fitaterana ireo teratany vahiny ireo eny amin'ny toerana ivantanan'izy ireo eny amin'ny hotely lehibe iray ny Vandry izay narahana fiarana mpitandron'ny filaminana. Enina amby 20 aprily 20 sy 20 dia nisy sidina Air France tonga teto amin'ny aéroport izay nitondra mpandeha 200 izay marina fa raha araky ny fanambalan'ny fitondram-panjakana dia gasy nampodiana avy any ivelany izy ireo nefa ny zavatra hita dia maro ireo teratany vahiny izany hoe
tsy mitombina zany ny filazan'ny fitondram-panjakana fa malagasy daholo ireo napodiana ireo fa lasa misy lasa ny fangaro vola komersiala ilay izy vola Air France io lahady moa zany dia misy foana nasidina Air France fa tamin'ity nisy le confinement sabotsy lahady dia mety matahotra izy ireo hita be le zavatra ataony tena fady mialatsinainy dia 20% eo foana ny olona hoentiny avany zava-toza eo an'ny vahoaka malagasy ny zany satria ny variant brésilien efa tonga ao France, ny variant indienne efa tonga tao Belgique omaly izany hoe loza mitata ho an'ny vahoaka malagasy zany io volona Air France io. Etsy ankilany niteraka resabe tamin'ny tambanjotran-tserasera ny fanohan-kevitra nataon'ny talen'ny serasera eo anivon'ny fiadidin'ny repoblika manao hoe tsara ho fantatry ny rehetra ihany ny tena zava-misy marina mba tsy hakamboly ny isika. Eny, nisy ny vol Air France tonga anko maraina nitondra mpandeha, tsara ho fantatry ny rehetra fa efa nahazo alalana izy io efa tamin'ny 3 martsa 2024 araka ny fangatahany ambasady frantsay miasa eto Madagasikara ary noho ny fanapahan'ny filan-kevitry ny ministry ny Alarobia lasa teo dia nangatahana noho izany izy ireo anemitra ilay sidina mba ho aorian'ny fidinan'ny tranga misy eto Andrenivohitra. No mariany hatrany fa tsy sidina mahazo mitondra mpandeha intsony miditra eto nanomboka ny Alarobia teo, saingy kosa ny fanapahana talohan'izay dia tsy maintsy hajaina rehefa teny nomena. Mahavariana ity fanahoan-kevitra ity satria miendrika toy ny fitsapahakevim-bahoaka tany amin'ny tambazotra-tserasera Facebook. Iza izany no ambony sy manan-kery ny fahefan'ny filan-kevitry ny ministra sa ny fahefan'ny talen'ny serasera ny fiadidin'ny repoblika maka ny hevitry ny olona ny anaty tambazotra ny serasera. Fanontaniana mipetraka ihany koa ny hoe angatsy natao ho an'ny olon-drehetra ny lalàna. Rovina vao anaraka izany isika indrindra ny mpitondra fanjakana izay fitaratry ny vahoaka. Ny vahoaka malagasy dia rena hiboka sy fiarana ifamezivezy eto amin'ny taniny kanefa ireo teratany vahiny ampidirina hatrany. Inona no tanjon'ny mpitondra fanjakana? Tena misy tokoa ve ny fitsonjovana ny malagasy amin'ilay valanaretina Covid-19 sy ilay variant brésilien izay mariana hatrany fefatonga ny Frantsa amin'izao fotoana izao. Anampitrotraka ihany koa ilay variant indiana raha mbola tsy makafepetra hentitra ny fanjakana. Dia ny fanetadininy koa ry toko lasy sy topoko vavy netoko manakatona ny fampalalam-baovao tamin'ity androany ity isoraka ianao nanaraka izany hatramin'ny farany isoranay koa ny teknisiana sy ny mpanao gazety ny alan'ny salana natotosa izao fampalalam-baovao izao samy io samy tsara lasy sy topoko vavy veloma topoko.